Ya, salama aby daholo. Araky ny nampagnategnaina teo igny dia tonga amin'ny fotoagna antsika zany zao hiresadresaka mahakasika ny information sy ny momba ny Makoa festival. Efa elaela kely nampagnategnana anareo hoe misy le izy ho avy le izy ary tsy maintsy avy le izy. Dia fa andalantsika zany zao agnatin'ny fikarakarana tanteraka dia manao raha moa tsy mora. Tomboko angambany avy amin'ny fondation mihitsy le izy hoe betsaka ny manontany hoe aiza moa zany le izy no atao vu ny hoe nisy an'le restriction teo amin'ny esplanade ny la mairie. Après ny zava-nisy tamin'ny taona lasa dia olo maventy mifagnantona samy an-tanàna ary tanjona ndraiky mitovy dia nahita ny maromaro resagna zahay hoe ahoana ny anaovagna azy. Ny amin'ity taona ty zany aloha la mairie sy ny avenue dia isy fagnamboarana lehibe fanavaozana moa zany ho an'igny partie igny zay zavatra vaovao mahafaly mahafinaritra be zany satria miparticipe amin'ny embellissement tanàgna zany dia efa ifelisitevagna sady koa ny commune urbaine Antamatavy amin'izay fihetsehagna zay. Du coup rehefa nijerevana aiza ny toerana mety afaka mandray anazy satria ny amin'ity deuxième édition ty dia sûr et certain fa ho avy roeniny tamin'ny voalohany ny olo tonga dia nijerevana toerana mahaventy sy malalaka ary mahafinaritra ianareo ary sécurisé koa nefa nazanazy zany aza dia iarahantsika mafantatra hoe misy an'le jeux d'eau ery amin'ny ex Miami ambany ery dia misy an'io partie ancien stade ancien terrain football zay isaka nanaovana fotodrafitrasa taloha teo nefa tsy tanteraka le izy dia io zany ensemble an'io zany no anaovantsika ny événement. Ny tombony dia za mbony ranomasina le izy ny tombony ho anay dia ahafahanay manao sehatra ngezangeza kokoa noho ny teo satria ny teo raha ohatra ka hoe maventy le hitanareo igny dia voasakan'ireo kokoa reo zany zahay dia limité le angezan'le scène fa zaho magnano raha tiako tanteraka ny raha nofinofisiko. Ny tanjona zany ny tanjona nanaovako ny Makoa festival hatramin'ny voalohany dia hitondrasana ny ano moa zany regny festival maventy regny zay tsy ahafahantsika menakavy andeha hijery ohatra regny Coachella regny Ardente sy ny karazan'iregny sika tsy afaka mandeha agny mandeha mijery anazy. Donc rehefa tsy afaka mandeha agny dia hoentina mandeha ty izy mety tsy ho izy jiaby aloha pour le moment mbola vao manomboka atsika zao zaza mianatra mamindra fa miezaka magnano ny maximum ahafahana mamita anazy 6 mois no challenge iorganisegna ny raha jiabijiaby zany satria nisy moa nygezany teo tsy afaka nanomagna zay satria au service ny population nagnano regny raha jiabijiaby regny nihinagna fotoagna marobe regny zay tsisy negnina agnatin'le izy fa amin'ny fo madio nanaovagna anazy dia faly zahay hoe nafaka ny participe tamin'ny fiarahamonina nagnampy ny olombelona jiaby dia misoko centré amin'ity am'izay zany zay zao amin'ity fikarakaragna ty. Du coup fantanigna fa betsaka be nareo ao efa misy stock na demande marobe ao hoe ny stand manao akory ny réservation manao akory ny tarif manao akory nino efa voninao am'izay izy mahatonga na magnano ny annonce niany satria ho avoaka avy eo ny information sy ny contact ahafahanareo magnano ny réservation. Dia amin'ity voalohany ty zany amin'ny tarif de lancement misy réduction na 5% amin'ny ensemble ny 3 jours zany hoe 3 jours nio zany ohatra ka maka an'le stand dia sur les 3 jours dia misy réduction à 5% zany azonao pendant une semaine zay offre na lancement dia fa noteo tsara zavatra zay. Ny dimension misy ny 3x3 dia misy ny 5x5 dia misy ny 6x6 misy ny lehibe indrindra fa ny lehibe indrindra zany ny réservenay ho an'ny VIP zany eo amin'ny 12 mètres sur 25 agnoagny ny angezany anakiroa eo io chapiteau angeza io mba tsy ampijaly atsika VIP zay tonga hoe mifaneritery amina toerana zany dia natao maventy be le izy mba ahafahany jiaby miaigna tsara anareo agnatin'ny toerana io dia
karan'iregny agnatina lounge regny no anaovagna azy ho décorena tsara io ho climatisegna io mety tsy climat fa mety ho ventilo na tsy fantako mety raha ohatra possible moa zay dia ho ataonay zay mba ho respect ny standing misy anareo aby dia ny sécurité mazava ho azy moa zany igny ny sira de base ny ao fa mafisina kokoa hoe manao akory inona ny lesoka tamin'ny première édition fa raha magnarakaraka an'izay ny entrée zany efa jerevana aby daholo koa efa nijerevana aby daholo ny fomba ahafahantsika mifacilité ny entrée sy sortie ny olo ny côté ny resaka boisson manao akory ny fomba ahafahana mamatsy ny stand rehetrarehetra ny entrée ny VIP samy hafa ny entrée ny olona efa mividy billet à l'avance hafa zay zany ny zavatra agnisan'ny améliorena agnatin'le izy ao dia ino koa moa zany ny artiste eo amin'ny 26 ny tête d'affiche fa sûrement mbola maro ankoatran'izay le magniry teo avy dia ho sivanay moa zany le izy tsy hoe tsy mahay zay tsy voaray amin'ity fa raha mahafantatra hoe fotoagna aby koa le raha jiabijiaby zany misy timing donc mijeren'le timing zay somary mafimafy any koa fa tsy hoe zavatra mora dia zay le zay zagna ho isy représentant ny faritra tsiraikiraiky magneran'ny Madagasikara zany amin'io na tsiraiky na roa na telo zay hitatsika hoe mety mahafako misolo tegna atsika jiabijiaby aby dia ho asina ao dia misy teny kely atsipiko amin'ny artiste sasany page-nareo verrouillé dia tsy azoko hoe magnino le izy verrouillé satria tsy afaka micontact anareo zahay jerevo kely zay raha ohatra ka hoe afaka jerevan'le magnano anazy zany tsiaritra mandalo kely igny dia le toeragna ambany lasile le toeragna ho an'le magnotany ato ambany lasile dia amin'ny jet d'eau igny jiabijiaby igny zany ny lalagna ambony igny engagé daholo igny mitapaka daholo igny ho an'io raha io dia ny terrain moa zany amin'ny herinandro zay manomboka magnano ny fagnavaozana fagnatsarana anazy satria izy ao mbola ruine be na gazon sy ny karazany dia misy fagnamboarana atao maromaro agnatin'le izy dia nisy souci tamin'ny 2024 dia ino mahakasika ny resaka sanitaire ny resaka toilette zany efa nijerevana solution daholo regny ary hovaligna araky ny tokony ho izy mba tsy ampijaly antsika rehetrarehetra tsony amin'izay besoin satria isakafotsika ao isotrotsika ao donc atao zay afapo amaly ny fangatahana hoe tsisy raha ampijaly atsika zany amin'ny fotoagna io dia eto zany dia efa manenga sady ny partenaire zay mety intéressé hiara-asa aminay amin'io fa misokatra officiel le izy ny date dia ho communiqueko eto zao io 29 ny carnaval efa ampiomanina sahady zany zay groupe na ONG na fikambanana ino na tsy fantako zay mety te andray anjara ka ametraka an'le carnavaltsika ho spécial dia ho isy concours na meilleure tenue zany amin'io mbola ho annoncegna eto io zay ohatriny le lot premier lot sy ny deuxième lot troisième lot ho an'izay zavatra zay dia raha ohatra ka hoe fa vita amin'izany fotoagna zany ny fikarakaragna an'io avenue io fa vita engany mba fa vita satria maharitra eo amin'ny telo efa bolagna io le izy dia eo amin'io la mairie amin'igny avenue igny nanaovantsika ny défilé igny nanaovantsika ny carnaval zany fa tsy miainga avy any amin'ny lycée ohatry ny tamin'ny voalohany takeo igny dia ino koa ny azo ambara ankoatran'izay 29 za teo igny ny carnaval dia 30 ny premier jour 31 dia 1er novembre ny troisième jour sady clôture ny événement tsika zany retenevy tsara zay zavatra zay dia ho an'le olo te andray anjara amin'ny stand raha tsika nahita tamin'igny première édition igny hoe zay olona nandray anjara atao dia tsisy nivoaka perte tsisy ny olo nitentegna ankoatrany hoe zavatra mety produit tsy approprié ngamba tamin'le satria fety moly andeha atao ao zany isakafo isotro ny olo zay zany tegna hoe zavatra tegna mandeha kokoa nefa ny tsy manakagna koa zany ho ana karazana visibilité na zavatra produit hafa dia
tamin'igny première édition igny a nisy tanjona tiako natongavagna atao fa le communication tsy de tegna tonga loatra tamin'ny public. Inona moa zany le tanjona de ny ampaharitra n'io fety io a arak'izay ela indrindra vita zany hoe pause quelques heures zany ny pause da tegna ny tokony ho izy hoe pause anaovan'ny artiste balance zay ihany no pause zany hoe à partir ny amin'ny tsy haiko amin'ny enina maraina ka hatramin'ny 1:30 sasany eo ngambany zany no pause fa ny tokony ho izy ary ny tegna faniriko zany de satria misy ny zaza tsy ampy taogna maro be tsy afaka mivoaka amin'ny andro alina nefa ny tia hagnatrika an'io festival io de misokatra amin'ny 12 atoandro ny vavahady ho isy DJ fantadaza agnafanan'io ao zany hoe ho isy eny zay DJ tianareo ary ainareo mbola tsy hotononoka eto fa ho avy ny fotoagna ambarako anazy officiel agnafana ary ho isy zavatra marobe ho isy karazan-draha marobe ho hitanareo ao a menimeniko koa ho isy an'igny feu d'artifice du jour igny zay zany zavatra tegna hoe nofinofiko tamin'ny première édition fa mbola tsy tsara satria ny fomba nyresagna tamin'ny compagnie hoe hitondra anazy avagny zavatra sécurité mila sécurité be le izy taraiky de tsy tanteraka izy tamin'igny fotoagna igny fa am'ty kosa nefany tsy maintsy ho tanterahako zay zavatra zay hoe feu d'artifice amin'ny andro atoandro anao mahita anazy miloko maro tsara be zany raha jiabijiaby zany a ijerevantsika regny karaha style an'iregny Tomorrowland regny zay zany le izy de efa entanina zany anareo hoe le zaza tsy ampy taogna afaka miditra ny après midi magnano regny style DJ ho isy jeune artiste jeune talent guest agnatin'izay ao fa ny DJ zany tegna azo animation DJ zany azo bana kokoa amin'ny après midi igny de ny ariva amizay ny ariva à partir ny 18h zany manomboka mifanesy ny tête d'affiche satria zay omena sehatra aby jiaby ny tanjo koa am'ty deuxième édition ty dia ho isy scène anankiroa amin'io festival io zany hoe ho isy ny scène ho an'ny débutant mba ahafahan'ny débutant mampafantatra ny tegnany sy ahitany anagnany ambition koa zany hiakatra am'le sehatra ngezangeza kokoa satria tamin'ny première édition moa zany tsy navita nagnano an'izay sehatra anankiroa zay de lasa somary teo daholo jiaby anefany sasy mérite aussi sasy mérite hoe sehatra maventy sy ny sehatra kely mba ahafahany ny améliorer ny zavatra tokony ataony de ny artiste débutant zany ho isy recrutement ho atao ho isy fisivagna ho atao am'zareo de hita eo zay safidy ny manao zay fanivanagna zay ny artiste international betsaka ny artiste mangataka iara-iasa amin'ny côté-ny La Réunion sy ny karazany tsy lavagna zareo raha ohatra ka hoe ho avy fa ny tegna tanjoko de ny fanomezana voninahitra ny artiste malagasy ary amin'ny fotoagna io efa eto zany avako antsoavo ampahibe maso ho an'ny artiste jiaby zay andre anjara amin'io hoe tsisy zavatra samihafa zany tsisy niveau ambony sy ambany zany ao zay zavatra hitanareo sur scène eo sy miexiste eo de afaka ampiasainareo jiaby tsisy hoe za spécial de za tsy maintsy za mampiasa anazy olo jiaby samy managna droit zay donc ifagnaraka atsika de homaninareo ny spectacle nareo ny tanjona atsika mivoaka afapo ny olo jiaby zay tonga ao de efa mahafaka mametraka congé dian'izao lasteo misy afaka mametraka congé dian'izao lasteo le agny ivelany ho avy satria maro tamin'igny inty niandry tamin'ny deuxième édition tamin'ny taogna lasa igny niandry maro be nareo avy ivelany diaspora sy ny ankoatran'izay nankasitraka n'igny hetsika igny ary soragna betsaka be anareo donc efa ty firmois à l'avance sika zany miannoncer de afaka miomana ianareo zany mba agnano ametraka an'le congé de manaova réservation sahady amin'ny resaka hébergement sy ny karazany ho resahagna aminareo eto niza daholo ny chambre d'hôte mety ifagnaraka aminay satria ezaka zahay ifacilité ny fahatongavanareo sy séjournareo aty ijery karazana offre maromaro zahay ho hitanareo mandalagna io aza miala agnatin'ny page Makao Festival
nanipazinay fa makao festival zany principal ny tegna hoe iabonnevanareo a dia agny no alefatsika daholo ny information rehetrarehetra mba ahafahantsika mifacilité azy satria misy olona 10, 20, 30, 70 nareo miala avagny a dia mety avesabesatra ny kony zay, donc jerevana hoe manao akory ny fomba ahafahantsika mialiser fa ny tanjona zany dia tonga nareo découvre ny Tamatavy afaka tonga une semaine à l'avance, 2 semaines à l'avance nareo a homanina daholo zay raha jiaby mety hoe ahafahanareo mahazo passer séjour agréable à Tamatavy zany zany dia ragna amina entité marobe, misy ny tourisme quelque part ao a ino fa tsy anosy botagnana anay, misy ny commune ao, misy marobe fa zay zany faly zahay a mi-annoncer aminareo fa ho avy ny Makwa festival ary ho avoaka tsy ho ela aveo ny conditions sy ny raha mahakasika ny réservation na stand zany a, ny mode de paiement sy ny karazany dia tsara ampatsahivina hoe amin'ity semaine nivoahany ty annonce ty a dia misy ny réduction na 5% ho marquena amin'ny asanareo zay dia ny amin'ny côté ny partenaire technique efa hitanareo tamin'igny misy ny rimage agnisan'ny mpiara-miasa de base fototra zany aminay ato dia mbola ho isany koa satria sehatra maventy be le ho atao fa tsy raha hoe raha magnano akory dia mbola certainement ho isy mpiara-miasa hafa mifagnampy amin'izay ny tanjoko zany dia zavatra grandiose mendrika anareo jiabijiaby no atolotra ao dia mankasitraka anareo sahady amin'ny famaligna ny antso amboariny programme misy mitaraigna moa zany hoe fête de mort amin'io dia magnano akory zany zay sy ny karazany dia mialatsiny fa mety mampagnano soa kely angambany zay zany amin'ny fotoagna satria ny fahatako anazy hoe za tsy magnamevagna za mirespecte satria za be tsy misaraka amin'io fête de mort isy ny zavatra manandanja be amintsika fa fête de mort koa nefany dia agnatin'ny vola ndraiky izy fogna na maherin'izay izy fogna dia mba reseo lahatra ny olo maventy raha ohatra ka hoe mety dia aotsika mitrôtro zany artiste ankafizynareo jiabijiaby ho avy akao zay le izy. Merci beaucoup de bon appétit, bon dimanche.